Iverina eto tanindrazana indray tsika eo amin'izay sehatra ny baolina kitra izay hatrany mba ho famanana izy ireo ny poule des as ho an'ny sokajy division voalohany sy famaranan'ny Ligue 2 hita Analamanga dia nanao lalao ara-pirahalaina na koa hoe lalao fitsapana ny ekipan'ny Kosfa sokajy division voalohany sy ny ekipan'ny Fosa Junior Tana sokajy division voalohany vao niakatra izay hiatrika ny famaranana amin'ny Knapsa Sport amin'ny sokajy Ligue 2 tetsy amin'ny kianjan'ny Madarella Tanimena nanaovana izany lalao ara-pirahalaina izany ny alakamisy maraina teo tamin'ny saronoray moa no nivoahan'ny ekipan'ny Kosfa Ompandresy ny adiny lalao hatramin'ny farany ao anatin'ity fanadihadiny ity no ahitantsika ny makasika izay lalao ara-pirahalaina izay. Velom tsara velom. Ao anatin'ny fanomanan'ny toy ny fifaninana eto Analamanga avokoa amin'izao fotoan'izao ireo ekipa na baolina kitra voakasika izany. Anisan'ireny ny Kosfa izay manohana ny fiatrehana ny poule des as ahafantarana ny ekipa faharoa isolotenan'ny Ligue Analamanga amin'ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly. Raha tsy misy ny fivana dia ny 3 Jolay 2 Aogositra ary ny 9 Aogositra no anaovana izany poule des as izany etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Toraka izany ihany koa ny ekipan'ny Fosa Junior Tana izay anao ny famaranana ho an'ny sokajy Ligue 2 ikatrohany amin'ny ekipan'ny Knapsa Sport Tana ny 9 Aogositra ho avy izao ihany. Mba hoentin'izy ireo manomana izany fifaninanana miandry azy ireo izany ary dia nanao lalao ara-pirahalaina tetsy amin'ny kianjan'ny Madarella Tanimena izy ireo ny alakamisy maraina teo. Tamin'izany no nivoahan'ny ekipa miaramila Ompandresy tamin'ny saronoray. Ny Fosa Junior Tana nefa nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny Dada teo minitra fa 4:40. Nampiseho ny mahatanora azy ny mpilalao amin'ny Fosa Junior Tana teo amin'ny fizaram-potoana voalohany. Lananitsy. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa indray kosa dia nampitenin'ny traikefany sy ny tanjan'ny mpilalao tao amin'ny Kosfa. I Lucien Kasimo izay mpilalao Knapsa Sporitas teo aloha kanefa nisalotra ny fanamian'ny Kosfa tamin'ity lalao ara-pirahalaina ity no napiditra ireo baolina roa ireo. Raha ny resaka mandeha dia mety lalao amin'ity ekipan'ny miaramila ity i Lucien atoato. Ny fampitabaovao ofisialy ihany anefa no anamarina izany vaovao mandeha izany satria lalao ara-pirahalaina fa tsy lalao ofisialy io nataony alakamisy tetsy Tanimena io. Tsetsekilan'izay dia ireo mpilalao zandrana tao amin'ny any niatrika ny fifanitsanana tamin'ny Ligue 2 no niakatra kianja ho an'ny ekipan'ny Fosa Junior Tana fa tsy nisy mpilalao fanampiny. Bien Palou, bien Palou. Leva, Temanini, leva.